Olona 5 no maty ny 4 Desambra sy ny fetin'ny Noely 5 Desambra teo araka ny tatitra teny anivon'ny hôpitaly Andravoahangy Andrenavalona. Nahitana fitombona kosa ireo olona narary vokatry ny fisotrotoaka raha oharina tamin'ny taondasa. Nahatratra 5 ireo olona maty tao amin'ny hôpitaly Andravoahangy Andrenavalona ny alakamisy fa 14 ny volana Desambra sy ny andron'ny fankalazana ny fetin'ny Krismasy. Ka ny 3 tao amin'ny sampana famelomanena raha toka tao amin'ny sampana vonjena ny roa. Ny roa tamin'izy ireo dia efa maty no nentina tao amin'ny hôpitaly izay maty niaran'ny lozam-pifamoivoizana ny iray. Nahatratra 9 ireo ndraisina tao amin'ny toeram-pamelomanena ka ny 9 nahiditra hôpitaly. Nahitana fitombona kosa ireo marary vokatry ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola be loatra. Raha tao amin'ny toeram-pamelomana na réanimation médicale dia miisa 9 ny olona nanatona 9 tamin'ireo no nahiditra hôpitaly ary ny 7 nalefa hanody no rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Amin'ireo dia 4 zany no nisotrotoaka be loatra na novelomina no fisotrotoaka be loatra raha hoarina tamin'ny herintaona 12 tamin'ny herintaona tamin'ity 4 ny namontena miisa 3 tamin'ny herintaona 2. Ny fanapoizinana ara-tsakafo ao be dia misy anaky 3. Ankoatr'izay moa dia misy foana ny tapaka lalandra misy anaky 2. Ny ankoatr'izay misy miisa 2. Ny maty zany dia misy 3 no efa tsy avitra intsony tonga teto aminay ary ny 2 no efa maty avy any zany. Ny maty anaky 2 dia ny iray zany cadavre en dépôt na zany hoe efa maty zany vao tonga taty io lozam-pifamoivoizana na vo azy ary ny anankiray indray efa tsy avitra intsony koa fa voan'ilay atao hoe choc septique zany hoe misy dona mafinazo azy zany dia tsy avitra intsony izy. Nahatratra 13 kosa ireo olona tonga tao amin'ny sampana vonjena tao amin'ny hôpitaly Andravoahangy Andrenavalona ka ny 13 nahiditra hôpitaly fa ny 13 nalefa nody rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy.